Katroka tsara ny amin'ny fitora sasany fotoanany fampahalalam-baovao ariva eto amin'ny televiziona malagasy. Miarahaba tokolasy tompokivavy manasantsika rehetra naraka hatramin'ny farany. Tahotra sy orooro ary tebiteby no mameno ny sainy maro mahita ireo trangana fahaverezana sy von'olona amin'ny fomba feno abibiana ny tranga tatoato. Tsy manginana mitazapotsiny ny kolonela Randrianirina Mikael filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara nanambary izy androany fa ankoatra ny maheloka be vava ireny dia endrika fampiororona mikendry ny ampely tahotra sy animba ny sarin'ny Madagasikara ihany koa. Nanokana ny fotoanany namangy sy nankahery ireo fianakaviana niara-mbona ny filohan'ny fanavaozana sy ireo mpiara-miasa aminy androany no amafisiny ny fandraisana fepetra entitra ho fiarovana sy fisorohana ary mitoy amin'ny fanadiadiana sy ny fikarohana ary ny fanenjehana ireo tompon'antoka amin'izao trangana fampiororona fahaverezana sy von'olona eto Antananarivo izao. Babi Stéphane sy Mam Rafoafson. Terrorisme na fampiororona no ezahany ireo fahavalo-pirenena hampiainina ny vahoaka malagasy amin'izao hoy ny kolonel Randrianirina Mikael. Rehefa tsy nahomby ny kajikajy politika fitadiavana tombotsoa manokana dia ny hainy malagasy mihitsy indray izao no soparana hampalaza ratsy any Madagasikara hoy ny filohan'ny fanavaozana. Mampalahelo ihany le izy satria efa tsy zao tsony atao hoe politika. Efa tsy politika tsony zao fa zao ny atao hoe fampiororona amin'ny teny vahiny hoe terrorisme. Efa zay ny zavatra misy hoentina ampisehoana amin'ny communauté internationale angamba ny sa hoentina ampisehoana amin'izy hoe tena tsy milaminy Madagasikara. Io zavatra nisy io efa nisy tany amin'ny 2018 raha tadidinareo 2017-2018 dia za tsy teny hoe ahoana moa no mahatonga an'izay tany le izy nisy fa efa nataony zareo io tamin'ny 2017-2018 fa ny fantatro fotsiny dia misy 70 angamba ny fanjavonana tsy hita dia 17 efa nafatarana ny fiverenany sy ny misy an'ireto telo zay lasa reto moa zany ny 17 moa hatreto raha ny fantatro farany mbola tsy fantatra hoe hita ve le very sa nisy ve le zavatra io sa tsy nisy anjaran'ny mpitandro filaminana moa no mamoaka an'izay atoato mba hanazavana ny saitsika. Ny tsapalahelo an'ireo fianakaviana namoy zanaka noho ny etraketraka ny sasan'ny filohan'ny fanavaozana mivady sy ny mpanolotsaina avo Rapanarivo Thierry ary ireo mpikambany governemanta maromaro. Ny fianakaviana Ravelomanatsotsoary Mitantso tovolahy kely 12 taona nanaovana omba mitady saingy efa novonoina ireo tsy matahodody tamin'ny fomba feno abibiana ary hita tena tsibolo. Nankahery ihany koa ny fianakaviana Razafy Mahatratra Fetrany Aina 15 taona hita faty teny Tongarivo Andorany Fotsy. Tranga mitovitovy ny nahazo an'i Joary sy Fetrany Aina ihany koa no nahazo an'i Tompokila Andrianarivelo Joël Célestin 30 taona hita faty teny Amboanjobe ary nisy efa tsy teo entsony ihany koa ny taovany. Tsy natanao zava-maivana tokoa na bitika tokoa zay ka tena miombo-po miompana miombo-pahoriana mihitsy amin'izao tokantrano zao. Ankoatra ny fanamafisana ny fisafona ataon'ireo mpitandro ny filaminana any anaty elakelan-trano sy toerana mafapana dia natsangana ny foibe mpibaikona maromaro izay andray an-tanana manokana ny resaka fakanakeriny miaro von'olona niseho tatoato. Dia mbola mangataka amin'ireo mpitandro filaminana ireo manome baiko moa zany mba hamoronana koa toy ny any Frantsa ny soa fianatra mako any Frantsa misy an'ilay ataontsika hoe système d'alerte zay izy alerte enlèvement zay ny anarany any Frantsa. Azotsika atao eto zany raha vao misy zaza very dia hatramin'ny fiangonana mipaika lakilosy ny président Fokotany mitsoka kiririoka mba ahafantaran'olona misy zaza very any mba ahafahantsika miaraka miady amin'izao zavatra. Manao antso avokoa mifananganana ny andro masom-pokon'olona. Ny andro masom-pokon'olona isaky ny Fokotany zahay eo amin'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika dia vonona hamatsy vola an'ireny andro masom-pokon'olona reny mba hijorony maharitra sady hiasany mba ho tsara kokoa moa zany ny vokatra omeny.
zao ho antsika rehetra zay manana renseignement manana information mikasika n'io zavatra io any aza misalasala miantso ny tompona andraikitra na mampandreanay zay manana ny contact anay mba ahafahantsika miady angakaingana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena toy izao. Ny zavatra teneniko amin'ny vahoaka malagasy fotsiny dia ny fiantsona ny firaisan-kinantsika, ny fiombona-po, ny fifampitokisana dia mba ny iarahantsika mampandre miara-miasa amin'ireo force de l'ordre reo police sy gendarme sy tafika atsika reo mba hahafantarana, mba hahatratrarana, hisamborana, haingana amin'ny fomba malaky zay olon-dratsy manao asan-devoly eto amin'ity firenena malagasy ity. Ankoatra ireo tranga telo namoizana ain'olona tsy manatsiny ireo dia narenesana tranga iray hafa ihany koa teny atao madinika izay efa ao anatin'ny fanadihadiana lalina amin'izao. Tandindondoza ny malagasy indrindra ny zaza sy ny tanora ary ny ankizy manoloana ny fitombon'ireo tranga fahaverezana sy vonolona izay miseho isan'andro. Ny fahaverezan-jaza aloha dia efa tato anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity no nahazo vahana fa ny fahaverezana olona izay tsy mifidy taona kosa miaro vonolona no nirongatra tato ato izay. Ho fanamafisana ny ady sy ny fepetra ho raisina dia nanao falandresaka tamin'ny mpanao gazety ihany koa tamin'ity androany ity ny ekipan'ny hery fiarovana sy filaminana na ny FDS niaraka tamin'ny prefektora n'Antananarivo ny atoandro teo zany teny amin'ny komissariat teny Tsaralalàna anisan'ny nantitra anterin'izy ireo tao anatin'izany ny fiara-miasa amin'ny olom-pirenena amin'ny fifanankalozam-baovao. Aurélie Arafringa sy Rodriguez Afmaly. Natratra roa fitopolo amin'ny zato ireo zaza nanaovana tatitra favery manerina nosy tato anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Tato anatin'ny faritra Analamanga avokoa ny 2020 tamin'izany. Valo tamin'ireo no fantatra fa namoiny ainy ny vokatry ny herisetra natao taminy. Raika amin'ny 20 no efa hita soamantsara hatreto ka 30 tamin'izany no tato anatin'ny faritra Analamanga ary 20 tany amin'ireo faritra hafa. Tsy mbola nahazahoana vaovao fanampiny avy amin'ny fianakaviana kosa ny 30 ambiny. Manamafy ny fandraisany andraikitra trano ny fanjakana manoloana izany ka hanome fandrisika ao an'ireo olona tsara sitrapo izay manome loharanom-baovao makasika ny fahaverezan-jaza. Isy ny fandrisika na motivation na fanomezana manokana ho an'ny olona tsara sitrapo manome vaovao maro pototra ka mapita aminay mpitandro filaminana mba entsika mingorana miaraka an'izao zavatra mitangy eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Tsy ireo mpagnome vaovao ihany fa nampitandro filaminana ihany keo anatin'izany polisy pirenena, ny gendarmerie pirenena, miaramila, zay mentsehatra, zay natsonandro atsonalina ka mahatratra ihany keo andren'olona reny dia azo an'izay fanomezana manokana avy amin'ny filoham-panjakana kolonely Mikael izay filohan'ny fanavoazan'ny Repoblika Madagasikara. Maro ny antony mety hiteraka ireo tranga ireo, anisan'izany ny resaka vola, ny fitiavam-pahefana, ny arantsipanahy, ny valifaty, ary mety misy ihany koa ny lafiny ara-politika ao ambadiky ny tranga sasany. Miantso fiara-mientana amin'ireo olom-pirenena, ny fiarahamonim-pirenena ary ireo rehetra tsara sitrapo ihany koa ny fanjakana mba hanamafisana ny fiarovana ny ankizy ary mba hampanjakana indray ny soatoavina malagasy. Manentana azy ireo mba tena hijoro amin'ny asany ho amin'ny lafiny fanabeazana amin'ny maha olom-pirenena vanina. Fa betsaka amin'ny malagasy tena endry, olo-marina, olo-masina, fa misy ihany koa tsy vitsy ary tsy maro izy ireny. Ilay tsy vanina sy tsy valahary ka manana didy ny olom-pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena ho amin'ny fampianarana an'ireny malagasy toatsika ireny. Nareo amin'ny sehatra fampitambavao rehetra na amin'ny tambajotra serasera zany na amin'ny radio na amin'ny télé andao asiana fandarana manokana mihitsy mba ho fanabeazana olom-pirenena vanina any Madagasikara. Entanina ny fananganana sy fanamafisana ny andromasom-pokon'olona isam-pokotany. Amafisina ny fepetra rehetra na andro na alina, ny amin'ny fanaraha-maso, ny toerana rehetra na hôtely io, na toerana misy fivorian'olona be deaibe io, na aiza na aiza. Ampatsiahivona etony fa ny toerana fivarotana zava-pisotro misy alikaola dia tsy maintsy mikatona amin'ny 7 ora alina araka ny didim-pitondrana izay efa nivoaka ary manan-kery hatrany zany. Entanina ny ray aman-dreny mba handray an-tanana ny zanany, entitra ny fanaraha-maso amin'ny alina na ho an'ireo toerana fandraisam-bahiny na ho an'ny fivezivezena amin'ny alina, anaovana antso
raha azo atao aza mivoaka amin'ny alina ny zaza tsy ampytaona latsaky ny 20 taona ny olo-pirenena tsirairay rehefa hivoaka amin'ny alina oeto ny karapan'olo-pirenena raha misy antony manokana isika ny asa mandrarasy ny fivelomana tsara isika miaraka maromaro tokony ananany rehetra manomboka izao ny laharana findain'ireo mpitandro filaminana rehetra amin'ny fokotany izay misy antsika tsirairay avy any tokony ho fadiana kosa ny fitsaram-bahoaka ao anatiny izany rehetra izany mpitandro filaminana manodidina ny arivo hatretony naparitaka manerina ny tanananarivo manao fisafona sy fisavana amin'ireo toerana stratégique ho fanamafisana hatrany ny filaminam-bahoaka. Ankoatr'izay natsangana eny amin'ny komissarian'ny polisy Ntsaralalàna ny centre opérationnel tantanan'ny FDS na ny hery fiarovana sy filaminana isahana ity trangana fahaverezana miaro von'olona manerana nosy ity ivitoerana izay andrindra ny fikarohana sy ny fandraisana tanana ary ny fanadiadiana mikasika ireo raharaha rehetra amin'ny fahaverezana sy von'olona manerana ny Madagasikara hiasa 7 ora amin'ny 7 ora tsy ankiato. Anisany andraikitra hosahany ihany koa ny ady amin'ny fanapariahana vaovao tsy marina sy tsao indrindra ny amin'ny tambazotra antserasera. Mbola Aurelia Rafringa sy Rodriguez Afmaly. Mandrindra ny asa sy ny raharaha rehetra mahakasika ny tranga fahaverezan-jaza ity centre opérationnel eto amin'ny commissariat de police Tsaralalàna ity. Tsy ho an'Antananarivo ihany no nametrahana azy fa isahana ny fahaverezan-jaza rehetra manerana ny nosy tanjona ny anamafy ny fikarohana sy fandraisana tanana ity toedra raha ity. Apetraka aby daholo ny fomba fifandraisana rehetra sy ny fomba fiasa rehetra mba ahafahana mandray ireo information amin'ny faritra Antananarivo ary ihany koa avy any amin'ny faritany 17 isan'ny région eto Madagasikara dia mandefa ny vaovao rehetra izay azo mikasika an'ity tsy fandriam-pahalemana ity. Dia rehefa tonga ato izy zany dia aparitaka indray amin'ireo mpitandro filaminana izay miantsehatra amin'ny alalan'ny radio izay ananan'ireo mpitandro filaminana amin'ireny faritra izay misy antsika rehetrarehetra eny. Ny mpitandro filaminana indray no manao izay hetsika rehetra mba hikarohana sy mba ahafahana misambotra ireo olona izay atao hoe nanao ny eloka. Rehefa azo ireo olona ireo dia alefa amin'ny sapana raha izay manao ny famotorana manao anazy any amin'ny fitsarana. Manana andraikitra manokana ato amin'ity centre opérationnel ity ny service de cybercriminalité hamoaka ireo compte rehetra mpanaparitaka ny tsaho mampiorooro vahoaka. Sokafana ny fanadihadiana mahakasika azy ireny satria any amin'izay tontolo anankiray izay monde virtuel dia numérique izay koa dia tena miteraka insécurité ary fanakorontanana betsaka ataon'ireo izay tsy valara sy tsy vanina. Iasa 7 ora amin'ny 7 ora ity ivitoerana ity ka ny ekipan'ny FDS na ny hery fiarovana sy filaminana ary ny avy ao amin'ny ministeran'ny mponina no ampihodina azy. Omaly Ariva nanao fanambarana ihany koa ny Emonat ahitana ny avy amin'ny polisy pirenena ny gendarmerie ny tafika ary ny avy amin'ny fitsarana taorian'ny fanambarana sy ny fanandresaka izay efa nataon'ny prime ministre izay efa nentina tamintsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao Omaly mba hifehezana ihany koa sy hisorohana ity resaka alajaza sy von'olona misesilany tato ato ity. Hoentitra ny fisavana etsero na moto na fiara indrindra fa ireo fiara vitre fumée andraisana fepetra ihany koa ireo manelo vaovao tsy marina nambarany avy ao anivon'ny fitsarana fa efa misy tratra ary efa nalefany tsefa ny amin'ity resaka alajaza alatrolona sy von'olona ity ary hoafainganana ny fitsarana araka izay falandresaka nataon'ny Emonat izay ihany. Aina Rebetany sy Shakira Kotomanga indray no hitondra ny andindiny izay. Raisinay eto anivon'ny Emonat ireo fepetra rehetra entitra anatanterahana izay toromarika ny raisinay mivantana izay noho izany tsy andefitra tanteraka izahay telitota miaraka amin'ny fitsarana na ny polisy pirenena na ny gendarmerie pirenena na ny tafika zany izay mentsehatra amin'ny faritra rehetra sy manerana Madagasikara misy an'ireny tranga amin'ny fangalaran-jaza
sy mikitikitika an'ireny menaka naitsika ireny napetraka ireo fepetra maro isan-karazany ho fisorohana aloha voalohany indrindra ka eto dia mitodika amin'ny sanambatan'olona rehetra sy ny rafim-panjakana tsirairay fa andeha ny fizavana fiara eny na dia olo manan-kaja ary na manana konkaritra fa indrindra itsika rehetra manana an'ireny fiara misy vitana fimereny manomboka izao dia manentana atsika rehefa tsy manana an'ilay fahazongalana endana avokoa izy ireny fa mireny no fitaovana ampiasain'ireo jivalary ireo jivanina ireo olon-dratsy entina mamonina an'ireny menaka ny atsika ireny tsy izany ihany koa fa misy fepetra mifanaraka an'izay fampiarana lana etitra amin'ny fisamborana satria efa tafiditra ao anatin'ny politika fanenjehana politika penale ny fiadina ary famongorana mihitsy an'ireo mpanao ratsy satria iarahantsika mahalala tokoa fa misy le izy ary tsy azo lavina na dia ray fotsiny dia efa tsy leferina avy hatrany satria mahakasika ny aina sy fandratsana ny aina ary indrindra moa fanjavonana azy ireny ary mitaova amin'ireny zarantsika ireny ny fepetra manaraka apetraka ny mpitandro filaminana dia ny famparehana ny vaovao mahakasika ihany koa fisiny de polisy izay gendarme ary mitafika mivezivezy andalambe na atoandro na alina nanao fizavana izy ireny na fiara na olona amin'ny toerana maro izay mety ahina miainga amin'ireo silotsofina na filazam-baovao information na renseignement zany avy amintsika tsara sitrapo ary ny tanana atsika tsiraray avy apita avy hatrany tsy miandrena amin'ny mpitandro filaminana efa itsika avy koa ireo laratabi na laharana iatsona ireo mpitandro filaminana rehetra amin'ny faritra misy atsika tsiraray avy any ko manentana voaka mitodika voaka-tsakanavaka dia itsika ray aman-dreny izay manana zanaka mba anaramaso azy ireny ihany koa anaramaso amin'ny toerana leha ifandray mivatana mandrakariva ary tsy ampisalasalana atoky tanteraka an'ireo mpitandro filaminana maintsehatra any amin'ny toerana maro samihafa manerana Madagasikara mitodika ihany koa amin'ireo mpiara-miasa izay miantsehatra amin'ny fisoroana sy fataterana ary fanenjehana sy fampiarana ny lalàna amin'ireo jivalara sy jivalinareo izay mikitikitika an'ireo zay ratsika ireo tena anao amin'ny fomba tsy misy antra amin'ny fanenjehana ary fampiarana lalàna an'ireo olon-dratsy rehetra tsy sakanavaka na faritra aiza na faritra aiza na fotoana ahoana na fotoana ahoana tsara marina ihany koa fa misy mikonty faiky izay entina anakorontanana ny saim-bahoaka tsy azo lavina izy ireny efa manana ihany koa tsika ny service de lutte contre la cybercriminalité miady amin'ireny fandikan-dalàna anabaka ireny na gendarmerie zany na police pirenena ary efa fantatra avokoa ireo compte faiky rehetrarehetra ireo mpamolon-dainga mpamafy lainga mpananakorotana saim-bahoaka ary isy mampiarana ny lalàna tanteraka ihany koa mahakasika an'ireny dia mitarika ny sainy tsiraray ny tenaka ny tenanay tsiraray avy mba ho tony tanteraka tsika irahintsika ifametanantsika ary manomboka amin'ity alina ity dia velomina indray ary ajoro indray ilay andomasom-pokon'olona isaky ny fokotana satria izay malagasy ilay mirahina fametanana ary fahavalo iombonana ireo miady amin'ireo zanakitsika ireo sy ireo fandikan-dalàna maro samihafa ary ny fitsarana moa no tompony fanenjehana dia efa izay azo avy hatrany dia atolotra amin'ny raharaham-pitsarana izy ireo mba ho ampiarina amin'ny lalàna ary entanina ihany koa mba hanana fitoniana ny ray aman-dreny rehetra dia endrika rehetra mety ho fanakorotana ny fanadinam-panjakana dia atsaratra avokoa izy ireny satria mila zany fitoniana sy filaminana zany ireo menaky naitsika dia ireo zanantsika zany izay eo anivon'ny fitsarana indrindrindrindra izay ao amin'ny fampanoavana dia efa nandray andraikitra mahakasika an'izany toy izay efa hitantsika fa nisy renitranga niseho fangalarany zaza teny anosopatana sy lany vato reny ka dia fa tsy nandefitra ary nandray andraikitra ny fitsarana ny tsara izany raharaha zany ananao ny famotorana ary dia efa nalefa eny amin'ny fonjabean'ny tsy afa
ireo tomponantoka nanatanteraka izany alajaza izany ary mametoky atsika fa dia mbolana mafy izany fandraisana andraikitra hoentitra ary tsy ilefitra ny fitsarana fa dia anatanteraka ny lalàna manan-kely ary ampiatra ny lalàna satria ny fitsarana dia anisan'ny mampiatra ny lalàna ka dia tsy andefitra ary dia hitaky ny fampiarana ny lalàna farak'izay ambony sy enjana ho an'ireo olona izay manatanteraka an'izao asa ratsy sy ho an'ireo izay tsy mataotody mbola mieritreritra na efa nanatanteraka an'izao zavatra mamoafady misy eto amin'ny firenena izany. Efa manatanteraka ihany koa ny fanafanganana ny fitsarana an'ireo antota-taratasy synady izay mahakasika an'izany fangalaran-jaza famonoana ny mpiarabelona amintsika izany ny eo anivon'ny fitsarana. Tiana kosa nefa ny manamady fa dia andray fepetra ihany koa ny fitsarana ho an'ireo olona izay mamafy vaovao tsy marina milaza fa misy ny zazavely kanefa dia zavatra foronina fotsiny izy ireny misy zany arak'izay hitantsika tany Dego ka dia eto dia manentana atsika mba tsy ho alay-panahy hanao an'izany anaparitaka vaovao tsy marina mba hampisavorovoro ny sain'ny malagasy mpiray-tanindrazana ka dia mametoky antsika ny eo amin'ny fitsarana ny eto amin'ny fampanaovana fa dia andray andraikitra feno mahakasika izao raha izay. Mifandraika amin'izay ihany tapaka tamin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly fa isan'ny fepetra ho raisin'ny fanjakana momba ireo tranokala mandefa horonan-tsary mamoa fady izay anisan'ny miteraka tsy fandriam-pahalemana eto amintsika. Eo ihany koa ny fepetra manokana amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny zon'ny ankizy ankoatra ny fandaniana ny volavolan-dalàna momba ny cybercriminalité. Nalsorandre Masnoro. Manoloana ny firongatry ny fangalaran-jaza misesy eto amin'ny firenena no mafisin'ny ministeran'ny foloalonda sy ny ministra delege misana ny zandarmari-pirenena ireo fepetra iarovana ny ankizy. Fa everina ho isan'ny antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena ny zavatra voarakitra ao anatin'ny tranokala mampiseho sy manaparitaka sary mamofady. Notapana tamin'ny filan-kevitry ny ministra ihany koa fa isy ny fepetra hanakanana ireo tranokala ireo. Iara entana amin'ny fampiarana izany fanapahan-kevitra izany ireo ministera sy sampandraram-panjakana voakasika. Nolanina ihany koa ny volavolan-dalàna momba ny ady amin'ny elokanabaka na ny cybercriminalité. Ankoatr'ireo, nankatoavina ny didim-panjakana ahafahany antenimera-pirenena miatrika fivoriana tsy ara-potoana. Izay zany ny mikasika ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny andeha hivadika lafim-baovao hafa fa isika natomboka Omaly ny fanofanana ireo mpampiofana mpikambana eo anivon'ny voamera-pirenena Omaly eo tena misana ny fifidianana na ny CENI hiatrehana ny fanavaozana mantolo ny lisam-pifidianana. Efa afaka manao ny asa tsara ara-dalàna sy araka ny tokony ho izy amin'izao fotoan'izao ny CENI satria dia efa feno tanteraka ny isa izay mamaritra ny mpikambana mandrafitra ity birao maharitra eo anivon'ny CENI ity. Ramatoa Anne Raymond Mpitsara no mpikambana farany nameno ny isa nanao fianianana Omaly izy tetsy amin'ny fitsarana tampony tety Anosy. Jaona Dimilo Salama sy Ernirina Rasolarjaona. Présidence de la refondation de la République de Madagascar. Décret numéro 2026-1516 portant désignation du membre de la formation permanente de la Commission électorale nationale indépendante au titre du président de la refondation de la République. Mianinao fanatateraka antsakany sendavany ary ampamendrehana ny andraikitra atolotra ao amin'ny voamera maleotena momba ny fifidianana. Piasa ampaleovatena tateraka fa tsy anao fijery mitanila ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ireo didy amandalàna manan-kery
no hany baiko ahy amin'izany anaja mandrakariva eo am-panatanterahana ny andraikitra miasa ny tompony andraikitra tsirairay ary tsy amboraka naoviana ny tsy ambaratelo takiny asa sahangy. Ramatoa Anna Raymond mananaritra efa maro manampahaizana manokana momba ny lalàna afaka mandray ny asany avy hatrany ny tenany manomboka izao taorian'ny fandraisana ny fiainana ho mpikambana farany mameno ny seni. Voalohany aloha dia feno zany zao tanteraka ny isa ny mpikambana ao anivon'ny birao maharitra ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana. Midika zany fa afaka miasa 100 isan-jato ary androm-panjakana feno sy nametrahany fitondrana fanavaozana ny fatokisany tanteraka ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ary afaka amin'izay ny manatotosa ny maha voamiera mahaleo tena azy amin'ny fifampiresahana amin'ireo mpiara-miombonantoka na ny eto an-toerana na ny any ivelany. Mahazo matoky zany ny vahoaka malagasy fa anao ny asany tanteraka ao anatin'izay fahafenoana sy ny fitokisany fitoram-panjakana azy izay ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana amin'ny fanomanana sy ny fikarakarana ny fifidianana ho avy ametrahana ny mpitondra sy ny lalam-panorenana eto Madagasikara. Tsy maintsy avoazina ihany koa ireo mpikambana samihafa any amin'ireo ratsamangaiky isan'ambaratongany isoroana ireo lesaka maro hita teo aloha. Dia voalohany aloha ny fanohizana ny fanavaozana ireo mpikambana any amin'ny démembrement na ny ratsamangaiky any seni isatsikoatsy satria ny arahantsika nahalala fa matoa nisy ny fanakianana maro tamin'ireny fifidianana lasa ireny dia tsy teo anivon'ny seni foibe ihany no mety nahitana lesoka fa indrindra ihany koa ary voaporofo zany ny tany amin'ireo ratsamangaiky any seni izay nahitana mpikambana sy mpitarika mihitsy aza izay nanao ny tsy ara-dalàna tamin'ny fanaovana sy ny fanaovana osoka tamin'ny fifidianana ary misy mihitsy aza moa nanao ny fanaovana teo amin'ny lafiny arabola sy ny lafiny arabitaovana. Tsy maintsy hitohizana ny fanavaozana an'ireo mpikambana eo anivon'ny ratsamangaiky any seni ireo ary tsy vitany hoe esorona fotsiny fa efa mandeha zany zao ny fanenjehana azy ireo any amin'ny fitsarana ho any izay nanao ny tsirariny. Akoatr'izay dia natomboka tamin'ity fotoana ity ihany koa ny fampanofanana ireo mpampiofana izay mpikambana eo anivon'ny seni hatrany hiatrehana ny fanavaozana manontolo ny lesy-pifidianana. Nanatrika izy ho lanonana manetriketrika izao ny sekretera jeneraly ministeran'ny fitsarana izay ny solotena Andramatoa Pitahiry ny fitomboka sempanjakana ministry ny fitsarana sy Andramatoa lehibe ny voamera manokana misana ny fifidianana ary ireo olo manakaja maro. Resaka famatsiana herinaratra rehefa voavahan'ny olana amin'izay famatsiana herinaratra izay ho anaty siranana tsy misy intsony ny fahatapahan-jiro mifandimby na ny délestage tournant dia hitodika manokana ny Tomasina indray ny famahana olana amin'ny famatsiana herinaratra ataon'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo. Efa nanainga ny ala teto Antananarivo iazo any Tomasina ireo fitaovana goavana namafisana ny famokarana herinaratra ho an'ny Tomasina manokana. Groupe électrogène 1000 kVA misa 2, groupe électrogène 800 kW misa 3, transformateur 1300 kVA misa 2 ary câble 70 km. Rehefa tafapetraka sy mihodina ireo fitaovana ireo dia azo antoka fa hitombo be ny tanjaka ny famokarana herinaratra ao Tomasina izay vomafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Gezani ary ho tafaverina amin'ny laoniny ny famarina toeran'ny famatsiana herinaratra any an-toerana. Ankoatr'izay ihany koa dia ho tanterahina amin'ny faran'ity herinandro ity ny fanaovantsony fanampim-pifanarahana mikasika ny tetikasa Volobe 2 ho atao any Tomasina. Laza adina osoka sy fisolokina no miparitaka amin'ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana izao voalaza fa hoe laza adina amin'ny fanadinana BEPC
eto Madagasikara entitra ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ny fanenjehana ireo manaparitaka vaovao tsy marina amin'ny tambazotra tserasera ireo misarika ny sainy rehetra indrindra ihany koa ny mpiadina tsy ho voarebireby amin'ny ity resaka fuite de sujet ity ny ministera fahatokotena amin'ny fianarana sy ny fahaizana izay noratoviny. Aurélie Arafringa. Natany amin'ny fanokafana sobika, natany amin'ny fanokafana ilay valopy misy ny laza adina, dia efa nisy ny fanovana napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena ho fisorohana ny fiparitahana mialoha ny fanadinana. Hentitra noho izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny amin'ireo pejy pampiely vaovao tsy marina momba ny fiparitahana ny laza adina any amin'ny tambazotra tserasera. Ny ministera ny fanabeazam-pirenena dia manentana trany anareo mpianatra ianareo ray aman-dreny mba tsy ho voarebireby ireny laza adina mivoaka eny anivon'ny tambazotra ireny, mampitandrina ireo olona milaza fa mahita laza adina mialoha sy mivarotra izany eny anivon'ny tambazotra izay entin'io ministera ny fanabeazam-pirenena. Ankehitriny izay dia efa miroso amin'ny fanenjehana ireny olona ireny satria endrika fakambola sy fisolokiana no ataon'ireny olona ireny. Koa etona dia mamerina trany izahay ry ray aman-dreny ry zanaka isany mba tsy ho voarebireby ireny olona manao fisolokiana eny amin'ny tambazotra ireny. Afa mihitsy ny afa-panadinana ampahamarinana sy amin'ny alalan'ny ezaka izay nataontsika. Koa mirary soantsika rehetra rakizy. Nanamafy ny tompon'andraikitra voalohany eto anivony ity ministera ity fa tsy misy laza adina miparitaka izany hatreto. Laingy avokoa noho izany ireo zavatra hely any amin'ny tambazotra tserasera. Raha mipitsy moa no ifarana izay fanadinana BEPC sy BEP izay. Favaka roa herinandro kosa dia hiatrika ny fanadinam-panjakana fahatelo ireo mpianatra amin'ny kilasy famaranana na ny fanadinana baccalauréat izany. Misy 7,300 sy 3,3 sy roa hetsy ireo mpiadina hiatrika izany manerana nosy. Nanolotra solosaina ho ampiasain'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa mampirindra sy lavrary ny fanomanana sy ny fiatrena ny fanadina baccalauréat ny ministera ny posta sy ny ahita ao arakajy mirindra. Rivaravonarivo sy Roger Andriamanalina. Hanampiana fikirakirana fanadinana baccalauréat ireto solosaina efa-jato isa natolotra ny ministera ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra ny posta sy ny fifandraisan-davitra ho an'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ireto. Haparitaka avy hatrany any amin'ireo ivitoerana manerana nosy izy ireo. Ampiasana amin'ny fikirakirana ny baka satria misy fitaraina natao fikarakarana ny loto baka hoe mitsampy valopolo, mitsampy zato, mitsampy zao. Tena efa-jato izy mahitsy Madagasikara mandreo. Tanjona amin'izao fampitaovana izao ny antoana ny fahatomombanany fanadinana ao anatin'ny mangarahara sy anafainganana ny asa amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia. Ny fanomezan-danja ny tanora fanaovana indrindra ny ara-pahamehana ny fanabeazana ao anatin'izay sehatra izay indrindra no antony ijoroanay molotanana ny ministera ny fanabeazana sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'ny fampitaovana ahafahantsika mba manana ny mangarahara indrindra fa ny afanganana mandeha ihany koa izay azontsika amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia. Ny 20 Jolay hatramin'ny 20 Jolay ho avy izao no natanterahana ny fanadinana baccalauréat ankapobeny sy ny baccalauréat teknika tapany voalohany raha mbola hitohy ny 17 Jolay hatramin'ny 30 Jolay ny tapany faharoa ho an'ny baccalauréat teknika. 7,300 sy 3,3 sy roa hetsy ireo mpiadina hiatrika izany manerana ny Madagasikara. Ny 7,700 sy 2,3 sy roa hetsy amin'ireo no hiatrika ny baccalauréat ankapobeny raha mpiadina 7,50 sy 700 sy 1 alina no ao amin'ny sokajy teknika. Ho an'ny baccalauréat ankapobeny ny sokajy A2 no ahitana mpiadina betsaka indrindra 7,700 sy 3,3 sy 1 hetsy.
Atevena ny fahaiza-manao n'ireo mpampiofana amin'ny sehatry ny arena-kibony tany eny amin'ireo lycée teknika telo lehibe eto Madagasikara izay ao ambany fahiny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Ifanometanana amin'ny Madagasikara ao anatin'izany ny JICA na ny agence japonaise de coopération internationale vita Sonia Androany ny fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny rotonta. Presikarakotina andrasana sy Roger Andriamanalina. Ao anatin'ny telo taona manaraka dia ifanometanana amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa ny agence japonaise de coopération internationale na ny JICA amin'ny fanatevenana ny fahaiza-manao n'ireo mpampianatra amin'ny lycée teknika telo lehibe eto Madagasikara dia ny lycée teknika n'Ampasapito, lycée teknika Alarbi ary ny lycée teknika ny Tomasina. Nisy arak'izany ny fifanaova-tsy ny fiarah-miasa teo amin'ny rotonta. Resy lahatra izy amin'ny programme an'asa ny ministera amin'izao fanavaozana izao satria nazavana azy fa misy natao hoe plan d'action stratégique izay efa vonona ny atao anatin'ny ministera dia nresahana azy ny priorité ny laram-pahamehana dia miteny moa zareo fa anohana ary anampy ary atao misimisy kokoa izay fanohana an'izay ary voalaza teo moa zany fa eo ny renforcement des capacités ho an'ny mpampianatra eo koa ny mpifodrafitrasa ary tsongena manokana amin'izay fanofanana zany ny resaka secteur minier izay ahafahantsika zany hoe ahafahana hoe ahoana ny fomba hidradrahana reny arena maro arenana kibony tany eto Madagasikara reny ary ahoana ina ny fitaovana izay tokony fanampiana zany ao anatin'izay dia anisany fiara-miasa zany izay isorana pedaka zany zareo JICA dia nasina moa izay convention izay ao anatina telo taona izay mahakasika aloha ny lycée teknika anankitelo zany hoe ny LTP Alarbi dia Ampasapito dia Iatamatavy. Isy arak'izany ny fahatongavan'ireo japonais manam-pahaizana manokana mahakasika ny fampiroboroboana ny fahaiza-manao amin'ny fitrandrahana arena-kibony tany eto Madagasikara. Nanomboka androany haritra telo andro ny fandravonana ireo fekevitra momba ny tanora sy ny fampandrosoana taorian'ny fakakevitra izay natao ny tetifaritra isaky ny commune teto amin'Osy. Noraisina avokoa ireo hevi-dehibe entina anatsarana sy ananganana rafitra vaovao tsara kokoa an'ny tombontsoa iraisana ka solotenan'ny tanora avy amin'ny faritra efatra amby roapolo no mivondrona molavola sy andravona ireo fekevitra farany eto andrenivohitra ireo ary hoentina ao anatin'ny fikaonandoam-pirenena. Fanampanazavana mikasika izay. Anatin'ny telo andro izay reto no amolavola ary handrafitra ny fandravonana an'ireo fekevitra izay narotsaky n'ireo tanora tamin'ny faritra efatra amby roapolo fa amin'ity volana Jolay ity no atao ny fandravonana farany makasika niny concertation nationale ny tanora izay natao nanomboka tany amin'ny commune ny district ary ny faritra efatra amby roapolo manerana ny Madagasikara. Nanapa-kevitra ny komity izay mpanomana zany fa ho apetraka ny comité d'experts izay ireo voasokajy hoe manana fahaizana manokana mba hanamora ny adihevitra farany amin'ny andro famaranana ny fankakevitry ny tanora ary indrindra mba hanamora koa ny fandrafetana an'ilay résolution finale ka mino fa ao anatin'ny marimaritra iraisana no hamoahana ny hevitra farany tapaka na makasika ny fanovana rafitra zany na makasika ny lalam-panorenana izany na makasika ny fomba hiatretsika ny fifidianana izany na ny momba ny fanarenana ny toe-karena izany fanarenana social ny momba ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro ary indrindra ny anjara toeran'ny tanora eto Madagasikara amin'ny fiatrehana ny raharam-pirenena. Fandravonana farany zany dia hisy ny fangatany fiaonana amin'ny FFKM mba ifampiresahana amin'zareo ny mety ho tolo-kevitra koa avy any aminy. Zay ny antom-pisia atsika. Zay ny antom-pitsika tanora. Raha misy tolo-kevitra tsara avy any aminareo dia tsara mifanantona. Ka zay mahatonga ny manentana foana oka atsika mba hijanona amina tsikera fotsiny fa avadio tolo-kevitra izy ireny mba hanampy any tanora namatsika maro samihafa hanampy ny mpitondra ary indrindra
hanampy an'ity Madagasikara zay hitambarantsika ity. Ny zavatra ataonay ity zany dia mandravona ny hevitra zay tapaka tamin'ny concertation tany amin'ny région tsirairay avy. Reto zay tanora misolon-tena atsika tanora rehetrarehetra ny any amin'ny région mba tsy ampiova na andatsaka ny hevitra zay tapaka atsika tany, mba tsy ampisy aiay amintsika tanora namana. Mikasika izay fanomanana ny fikaonan-doham-pirenena lehibe izay ihany dia andray anjara mahavitrika ao anatin'ny fikaonan-doham-pirenena ny vovonana HPM na ny hery politika mitambatra izay manohana ny fitondrana fanavaozana amin'izao fotoana izao. Nanolotra tolo-kevitra ny ananganana sata tsy iverenan'ny krizy eto Madagasikara intsony ity vovonana ity, raha ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety araka ny vovonangon'ny Miray Andrianjafy sy Roger Andriamanalina. Manameloka ny endrika fanakorotana nataon'ny olona sasany amin'izao fotoana izao ny vovonana HPM na ny hery politika mitambatra izay nanamafy teto fa tsy ao anatin'ny antoko-panohatra izy fa mijoro mpampiavana ary manolotra tolo-kevitra ny ananganana sata iray entina ao anatin'ny fikaonan-doham-pirenena. Ny tena tanjona aloha zany voalohany mampiseho ny HPM fa vonona hiara-miasa amin'ny fitondrana hiara-miasa amin'ny fitondrana fanavaozana zao amin'ny ezaka ataony. Ohatra hanatanterahana ary tanterahana lay tolozotra satria iny le nomena le FFKM tsy ireo mpiara-miasa aminy. Io manambarana teo reny nefa izany koa zay avy eo mba rehefa tonga any amin'izany concertation nationale zany mba tokony hirahina hiara-iresaka amin'ny table boribory ny antoko politika misy eto Madagasikara na plateforme zay mitovitovy hevitra mba misy charte politique hitondrana ny firenena manaraka mba hialana tonga eo nankiray 10 taona afaka 7 taona mirava koa tonga koa nankiray 7 taona rava koa olo mbo afily daholo zareo reo nefa dia ohatrany hoe tsy nanao fianianana ohatra tsy nanao fianianana ny vahoaka dia lasa ny vahoaka ihany koa ny manala azy. Ahoana mba tsy hisian'izay ho hita moa zany anaty concertation fa izay mahatonga anay hoe mangataka ireo antoko politika rehetra eto Madagasikara hiara mifandinika amin'ny table boribory andinika ahoana ny charte mampana politika mantsy zay mba hoentsika any amin'ny concertation nationale mba hitovitovy ny fomba tantanany firenentsika aty zany. Masovo malagasy roa no nanomeny taratasy dika mitovy amin'ny fanendrena azy any amin'ny firenena mikambana sy atsy Afrika Atsimo dia Ramatoa Lanto Rajarzafy izay hiasa any amin'ny firenena mikambana raha itoavina Rahalambomay kosa no hiasa sy onona ny Afrika Atsimo no sady isahana firenena 12 hafa ary solotena ny Madagasikara eo anivon'ny SADC. Nalsorandriamasinoro. Masoivo malagasy vaovao eo anivon'ny firenena mikambana Lanto Rajarzafy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire izy ao amin'ny rafitra iraisam-pirenena io. Nanambara ny sekretera général Antonio Guterres fa hanamafy ny fifandraisan'ny firenena mikambana sy Madagasikara izao fanendrena izao no sady hanamora ny famaritan'ireo siapam-pandrosoana maharitra eto Madagasikara sy ny fifandraisany amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Efa ny Afrika Atsimo itoavina Rahalambomay, masoivo malagasy any an-toerana, nanolotra ny dika mitovy amin'ny taratasy fanendrena azy tamin'ny tompon'andraiki-panjakana izy. Ankoatra ny Afrika Atsimo, firenena 12 hafa no hosahaniny. Ho solotena ny Madagasikara eo anivon'ny SADC ihany koa itoavina Rahalambomay. Afaka manomboka asa viatrany izy na dia mbola hanatitra ny taratasy manendry azy any amin'ireo firenena ireo aza. Andraindraikitra sy anjara biriky amin'ny fanamboarana lalankely any amin'ny faritra Sofia iny ny fikambanam-bahiavy Sofia na ny fivazo izay mipetraka sy monina eto Antananarivo. Ao mandry tsara no fantatra fa anomboan'izy ireo izay tetika sa fanamboarana lalankely izay ary heverin'izy ireo ihany koa ny anaovana izany ao anatin'ny faritra Sofia Mantolo izay tafiditra ihany koa anatin'ny asaso izay ataon'ity fikambanana ity. Ambintsondry Maservelo. Eza
ia hatomboka hito mandry tsara nitetika asa fanamboaran-dalana karakarain'ireto vehivavy avy amin'ny faritra Sofia mipetraka eto Antananarivo ao anatin'ny fikambanana Fivasoa. Ny projet lalankely dia hatao isaky ny district ao amin'ny faritra Sofia. Ny anombohana azy dia hatao ao Antananatsimihety no mandry tsara amin'ny 27 juillet 2026 toy manomboka le raha. Ny ONG Zuma no hanatanteraka ny fagnanaovana formation ho an'ny ologno jiaby ao amandry tsara sy ny maire jiaby amin'ny fagnamoaran-dalana. Dia ny faharoa mbola magnano koa zareo fagnanaovana pratique après les formations amin'ny le lalagna hatao ao Antananatsimihety. Dia eto zahay tompoko zahay Fivasoa magnentagna atsika jiaby. Atsika jiaby eto Madagasikara mbala vomandry tsara tegna intanigny lalahy vaiavy zaho areo vaiavina laigny areo lalahy na labaiavy akagny ny fanjakagny ny olom-bofidy ny député sy ny maire atsika jebeke zany ko mitambatra tegna mahavita raha magnentagna atsika mbo hagnameo ny vola anjara briky mbo afahagna ividy ny ciment sy ny pavé hagnamboaragna lalagna satria ata pavé zany igny lalagna andeha Antananatsimihety mandalo amin'ny Sabotsy-be mandalo amin'ny kliniky tonga agny amin'ny université ntsika ke atsika miaraka no mahavita raha fandriaka natantsika ao amandry tsara ny atao hoe fandriaka Antananatsimihety anombohagna azy ake io hoe momno avy zy atako Antanandreny velo magnaraka izy vake atako an kaskety atako hoe tsy moatra mivalintagno vita lalankely jiaby ao an-tamin'ny amandry tsara ary tsy handeha fota kaiky atsika mo tsy hisy jofoboe iko mo tegna madiny tanàgna mandry tsara ny anombohagna azy nefa ndraiky district jiaby zany kindrenay anaovagna azy io ary zahay zany ny asanay aty Antananarivo tsy raha mipetraka fogna fa mitady raha ampanjary atsika agny amin'ny district. Tsy voasambany izao asa sosialy ataon'ireto vehivavy Fivasoa ireto fa efa nanomekidory ny hôpitaly amin'ny distrika fito aty amin'ny faritra Sofia izy ireto. Resaka ady amin'ny zava-mahadomelona anisan'ny avy tandoza ny fidorohana zava-mahadomelona ankoatra ny fiantraikany amin'ny fahasalamana na ara-batana io na ara-tsaina. Ireo mpampiasa zava-mahadomelona no fantatra fa anisan'ny mora hifindrany ny valanaretina VIH ihany koa. Tsy ahivina fa nankalazaina tamin'ny 9 jona lasa teo ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny zava-mahadomelona. Nanokana fandarana manokana ny televiziona malagasy ho mahaly alina ny resadresana sy namoaboasana lohahevitra maromaro mikasika izay ady amin'ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny voka-dratsiny izay. Natasha Simbola no amintina amintsika. Mifanakaiky amin'ny isan'ireo mpivarotra ny isan'ireo mpanjifa zava-mahadomelona voarain'ny polisy pirenena. Ankoatra ny fampiarana ny lalàna sy ny fanenjehana ireo mpivarotra, mpampiasa ary mpitatitra zava-mahadomelona dia manamafy hatrany ny asa fisorohana ihany koa izy ireo. Tafiditra amin'izany ny fanentanana eny anivon'ny sekoly sy ny fokotany mba hiarovana indrindra ny tanora tsy hiroso amin'ny fampiasana izany. Tsy miankina amin'ny polisy fotsiny zany ao amin'ny dokotera fotsiny fa miankina amin'ny fiarahamonina mihitsy no ahafahana mamogotra an'izany any amin'ny fotony zany mampiena zay zavatra zay satria namezaka nini atao amin'ny polisy rehefa tsy mahazo angom-baovao izy reny olo reny tsy inona miaina eny anatin'ny anivon'ny fiarahamonina dia mila zay zavatra zay zany mba mila famezan-tanana eo anivon'ny polisy pirenena sy ny mponina rehetrarehetra fa ady iraisana izy ity satria anisan'ny zavatra manapotika ny firenentsika. Anisan'ireo mora hiaran'ny tsy mikaretina VIH ny mpampiasa zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny tsindrona. Araka izany, ilaina ny paikady manokana hiarovana azy ireo. Tafiditra ao anatin'izany ny fandaharana asan'ny ONG Engaed momba ny fifanakalozana Seringue Madio izay natao hampihenana ny loza ateraky ny fifindran'ny VIH. Zany hoe
le olona mazava ho azy na mena seringy izy sy na tsy mena seringy dia maninona mitsindrona foana ihany noho izany mandritra n'izay fotoan'izay dia manana bidy sy manana mission zany zay miaro azy ireo tsotratry ny arety mifindra dia izay le programme échange de seringue hoe amena fitaovana madio izy ireo mba sady miaraka amin'ny fanentanana sy ny fanabeazana ihany koa ary alaina le seringue maloto mba tsy ho véhicule de transmission fiparitahan'ny VIH. FDB telo no ifotoran'ny ady amin'ny zava-mahadomelona, ny fampienana ny famatsiana, ny fampienana ny fangatahana ary ny fampienana ny loza mety hitranga. Ho an'ny polis-pirenena, ny fanamafisana ny fanaraha-masony sistany mba isorohana ny fampidirana zava-mahadomelona avy any ivelany no iray amin'ireo vahaolona mahomby indrindra. Samy manana andraikitra amin'izany ady izany avokoa ny olom-pirenena rehetra. Ry tanora zandry, zanaka, asa manandrana rehefa mbola tsy tafiditra satria arety mandoza ny fikinan-doha ary rehefa tafiditra ao dia izay le hoe sarotra ny miala. Ho an'ny fiarahamonina dia ny fanilikiliana sy ny fanavakavahana dia anisan'ny facteur anankiray atonga an'ireo olona reo ihany koa manana ny olana. Ho an'ireo mpampiasa efa ataoko hoe efa tafiditra ao anatin'ny fikinan-doha aza misalasala manatona toeram-pitsaboana, manatona mampianina mba ahafahana mandray an-tanana anareo. Entanana zany ny ray aman-dreny anara-maso ny zanantsika satria marina hoe mafy le fiainana variana amin'ny tady vola isika fa be da be ireo zany le olona le trafiquant, le olona mpivarotra le zava-mahadomelona miaina eny anivony anitsika eny izay tena anisan'ny manimba ny tanorantsika. Ny ho an'ny tanora aleo tsy mikitika satria no avinao no potika avy hatrany raha vao mandray zava-mahadomelona ianao. Ary ny anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ny mondial ny farana omaly ny dinga ny ampavalon-dalana ho an'ny fiadiana tompon-daka eran-tany ny baolina kitra andian'ny fahatelo amby roapolo raha lalao roa no namaranana azy omaly zay ny voaka sepitra ihany Argentine vao nahalavo 3-0 ny Egypte ary taorian'izay lavy ny Suisse tany amin'ny fandakana tir au but i Colombie. Efa fantatra avokoa zany amin'izao fotoan'izao ireo ekipa valo tafita amin'ny ampaefadalana ao anatin'ity mondial 2026 ity. Canton Everson. Tafita voarendrika ny faraony Egypte nanoloana ny Albi Celeste ny Argentine. Resy tamin'ny 7-0 Mohamed Salah nanoloana ny Lionel Messi na dia fantarika tamin'ny Saron Ocha tamin'ity lalao ity izay nototosaina tao amin'ny kianjany Mercedes-Benz atao Atlanta États-Unis. Ibrahim sy Zico no namoa ny baolina roa ho an'ny Egyptianina teo minitra fa 5-20 sy taty amin'ny minitra fa 7-20. Nanina ny elanelany isa kosa i Romero teo minitra fa 7-7 ho an'ny Albi Celeste. Taorianan'izay ity baolina matala irakiraky Chelsea Enzo Fernandez ny ampavalon-dalana farany tao anatin'izao mondial andiany fahatelo amby roapolo zao kosa dia araraky Colombie rehefa nahitsy ny Suisse tany amin'ny fandakana tir au but 4-3. Nisaraka samy sisiny tokony roa tonta atao anatin'ny fiam-potoana ara-dalàna sy ny falavam-potoana. Mpilalao roa be zao no tsy nahafatin'ny dakany teto ho an'ny Colombiana de Sanchez sy Hernandez. Mpilalao tokana kosa no tsy nahafatin'ny dakany teto ho an'ny Suisse de Akonji. Fantatra avokoa araka izany ireo ekipa valo tafita hiatriky ny ampaefadalana amin'izao mondial izao. Toy izao ary ny fandaran-dalao ho amin'izany dingana izany. Lalao ataony alakamisy fa 7 ny volana Jolay France idona amin'ny Maroc. Zao mafa-folo ny volana Jolay kosa Espagne ifampikatroka amin'ny Belgique. Sabotsy faraka 20 ny volana Jolay Norvège iona amin'ny Angleterre ary amarana izany alahady fa 20 ny volana Jolay Argentine ifampitana amin'ny Suisse. Miato kely zany ny baolina androany fa hitoy rahampitso. Ankasitransika rehetra nanaraka amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny farany misaotra ny ekipa ny aranana tontosa ihany koa rahampitso indray mirary sorto plasy doboko vavy.